Ampitiavana ndray tompo-kilasy tokovany izy tian'ny tokatrano amin'izao takarivan'ny talata fa 7 ny volana jona 2024 izao. Ampitiavana ihany koa no andolorana ny araba sy anasananao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao izay entina amintsika eto amin'ny fahitalavitra TV amin'ity takariva ity. Eo amin'ny vaovao politika avy hatrany dia nitety ministera tetsy Anosy ireo vahoaka izay notarihin'ny lehiben'ny sendikan'ny mpiasa sy ireo solombavambahoakan'ny fanovana avy amin'ny antoko tamin'ity androany ity. Notakian'izy ireo ny hamoahana ireo mpiasa izay niverina niasa eo anivon'ny ministera. Eo jerentsika indrindra ny fanetetiana. Nanatanteraka diabe ny azo an'Anosy ireo vahoaka notarihan'ireo solombavambahoakan'ny fanovana avy amin'ny antoko sy ireo sendikan'ny mpiasa androany. Namoaka ireo mpiasa teo anivon'ny ministera ny fampianarana sy ny ministera ny fitanterana ary ny ministera ny fambolena sy fiompiana izy ireo. Nampitandrana ny ministra ny fitanterana rahalava beboarimisa ihany koa ny solombavambahoaka Antrazafy-Manantsoa androany ny amin'ny tsy tokony tentenenany foana manoloana ny fitakiana tanterahany ireo sendikan'ny mpiasa. Toerana tsy mety aminy raha toerana mety aminy io anefa ambotry ny malagasy ihany koa izay taingina an'ireo fiarakodia ireo lafilavitra ny frein taxi brosy ny frein taxi mandeha any amin'ny toerana mindranareo anazy tsy misy tsy vita ny fifampiresahana ka tsara mba notaniana ihany ireo olona reo ny mampety sy ny tsy mampety an'io fa izay mahita aloha dia tsy mety hoe omena ny vahiny ny tany dia roana malagasy tsy ekenay izany ary tsy tsara ny mamoaka vava amin'ny sarambabem-bahoaka ohatr' izany amin'ny fotoana mafana mamay ohatr' izao tsy mety izany tsy tsara izany aza midefie vahoaka fa tsy mety tany eny amin'ny fahasankarana sy eny amin'ny toerana rehetra meo malagasy ny priorité aloha ny malagasy aloha izay vao vahiny. Tsy tazana nandritra ity etsika fanovana anotontosaina tetsy Anosy androany ity ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko mapara sy kanefa nazany ary dia nilaza ny teo anivon'ny sendikan'ny mpiasa fa mitohy hatrany ny etsika mandrapisy ny tena fiovana marina.